Mbola ao anatin'ny fametraha-pelany ireo kandida ho filoham-pirenena ihany ny parlemanta CST, indrindra ireo kandida mieritreritra hirotsaka ho fidiana filohan'ny CST dia manana ny ambalana manoloana ny tsy fametraha-pelana fa fametrahana fisitahana tsy ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nataon'ny jeneraly Dolin Rassolson. Mbola miziriziry amin'ny toerany avy ary mitady ny paika politika samihafa ny morana amin'ny fifidianana amin'ny filohan'ny de Tezamida sy ny filohan'ny CST raha ny fijerin'ny parlementaire Henri Le Cacheur. Ho an'ity parlementaire ity dia tokony efa niala ary nametra-pelana ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tokony mba handray zay ataoko hoe position zay ny mpanao politika rehetra tokony miala ary manamipetaka fialana amin'ny zao fotoan'andro zao andro depuis hier moa zany tokony fa napetraka an'izany zareo nefa mampalahelo araky resahana zany amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao amiko aloha manokana defa tsy misy fitondrana mpanjakana ntsony atao firenena everiko fotoanany tokony andraisantsika andraikitra ary aingany de aingana satria araky ny resahana zany la nature a horreur du vide. Ny CST Robert Razaka dia nanamafy ny tokony hirosona ny fifidianana izay filoha vaovao ary nanamafy ny fahavonona ny andray anjara amin'izay fifidianana izay ny tenany. Mahalany fanangy raha misy eto amin'ny firenentsika satria ohatra zao raha miresaka président Dolin nareo zao. Président Dolin dia amin'ny sitrapony no nirotsaka fidina filoham-pirenena. Ary taoko aloha tsisy fiarahana aminay mpikamba anato amin'ny CST zao. Ary raha irotsaka fidina zay tsy hoe mifankahalana anazy fa dia hoe nitoerana banga tsy mety soloana. Ka tandray anjara zahay amin'ny fitantanana ity androm-panjakana ity mba ho fandraisana bebe kokoa anjara amin'ny fanarenana ny firenena. Maraina teo dia nisy ny fivorian'ny Braomaharitra eo anivon'ny CST araka ny tatra nataon'ny filoha hevitry ny CST Faritany Mahajanga anisan'ny notapahana ny andrasana aloha ny fanapahan-kevitry ny CES mikasika ny antota-taratasy izay napetraka ny jeneraly Dolin Rassolson filohan'ny CST Amperinasa. Dia zava-tapaka atao moa zany dia miandro ny valiteraveny ny CES manambara hoe raisina ve sosikely fapetraka ny Dolin iny na ahoana na ahoana. Zay zany sisandrasana voa misy zany ny session ny adoption ny ordre du jour zany toko fa tsy haritra raha mahafantatokoma amin'izao fotoana fa tsy mbola misy lalàna milaza zay olana metraka dossier candidature amin'ny présidentielle zao avy taferin'olika moa zany tsy mbola misy lalàna mihitsy aminazy hoe afaka midizista le olona fa CES moa zany tokoteny fariny afaka mametra zay zavatra zay. Alexandre mbola mianto aloha ny fivoriana eo anivon'ny CST eo am-piandrasana ny fanapahan-kevitry ny CES momba ny fangatana nataon'ny jeneraly Dolin Rassolson izay mitaky ny isitahana tsy ho kandida filoham-pirenena.